mananjoam-pafantatra ny momba sy ny programa anasany amin'ny anao manjery-panjakana avokoa ny kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Tsy avy hatrany anefa izy ireo dia afaka miditra amin'ny fahitalavi-pirenena na ny radio-pirenena fa mbola misy pitsopitsony tsy maintsy arahina. Ny anao manjery-panjakana etsy andaniny tsy afaka mandray avy hatrany ny kandida sy ny mpanohana azy araka ny voalazan'ny tale jeneraly ny ofisin'ny radio sy ny televiziona eto Madagasikara ORTM. Efa voafaritry ny lalàna mazava tsara dia misy an'ilay atao hoe somary ohatrany hoe mivoaka amin'ilay fanontaniana fa zay ilay tsy maintsy hanazavana anazy manko. Misy an'ilay hoe ANRCM, Agence nationale de régulation de la communication médiatisée, izay misahana ny ohatrany hoe mitantana ny resaka haino vaky jery amina vaninandrom-pifidianana tahaka izao dia io ny mandraikitra azy raha ny lalàna tamin'ny taona 2024 fa io NRCM io mbola tsy mitsangana amin'izao tsika miteny izao dia raha ny voalazan'io lalàna io ihany ny lalàna momba ny serasera loi sur la communication taona 2024 dia ny CENI ny manao ny asan'io NRCM io zany hoe zahay atao anivon'ny ORTM zany tsisy hoe manapa-kevitra irery amin'ny resaka fifidianana fa ny CENI zany zao no manao ohatrany hoe mandamina ny zavatra rehetrarehetra izay mandeha amin'ny haino vaky jery amin'ny haino manjery-pirenena aloha zany ny tsy miankina mbola resaka hafa indray zany haino manjery tsy miankina fa ho an'ny TVM, RNM, misy ihany koa ny dépêche informative taratra dia ny CENI zany zay manao ny asan'ny NRCM zay manapaka ny zavatra rehetrarehetra zay mandeha mahakasika ny resaka fifidianana zany hoe ny ORTM zany dia karazana ataoko hoe boîte aux lettres ivoahan'ireny inona moa zany reny fampahafantarana candidat reny. Misy délibération zay avoakan'ny CENI zay mampitovy tantana ny candidat rehetrarehetra manerana ny Madagasikara hoe misy ohatra hoe misy créneau zany ohatra hoe amin'izao amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo tsy haiko amin'ny folo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ohatra amin'ny raika hatramin'ny roa na ohatrany dia mitovy daholo zay inona moa zany zay créneau zay ho an'ny candidat rehetrarehetra fa tsisy hoe mitsofotsofika eny ananeny ohatra ny candidat. Ny CENI no mandray misy inona moa zany ataoko hoe antanatohatra na misy laminasa zay napetraky ny CENI mahakasika an'ireo hoe zay inona moa zany ampitovy tantana ny candidat zay dia ny hoe ohatra zao resaka sport dia mandefa alefa any amin'ny CENI ny sport, CENI miverifie ny sport tsirairay hoe mifanaraka amin'ny lalàna ve azo alefa ve dia CENI no mandefa aty aminay hoe reto ny sport alefa amin'ity andro androany ity. Ny ezaka ataon'ny haino vaky jery eto anivon'ny fanjakana dia ny zay mihitsy tsy mitovy amin'ny hoe any amin'ny Facebook na any amin'ny inona re any amina tambajotra hafa ny haino vaky jery eto anivon'ny fanjakana fa mampiasa zay ino zany haino manjery mpanjakana azy na haino manjery pirenena azy arakaraka izay fiantsoana azy dia mamoaka ireo zavatra ofisialy ohatra hoe ny eo anivon'ny CENI ny inona moa zany ny fampahafantarana ny zavatra izay alefan'ny CENI ohatra no avoakanay fa tsy satria raha mamoaka zavatra amina andaniny iray amina tsy haiko amina atoko na andaniny iray zay dia manjary tsy voaja ilay fitoviana tantana zay dia ny famoahana ny vaovao ofisialy no ahafahana mamoaka an'izay. Zay no mety mahasamihafa ny haino manjery-pirenena amin'ny haino manjery tsy miankina